andriamanitsika noho ny fiantsoany atsika rehetra tamin'ny alalan'ny fanahiny ho tafaforeto homeny ny teny fampahirezana ny teny ny fandresena mandritra ity isan-keritaona ity misaotra azy fa na dia tao aza ny fotoana izay sarotra tamintsika fiangonana noho ny fioboana dia ankehitriny kosa dia vahany amintsika izany rehetrarehetra zany mba hatateraka ilay teny hoe na dia mivavahady ny fiainantsika aza dia tsy haharesy ny fiangonany. Dia miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mahatratra izao isan-keritaona faha 430 izay tanterahina eto amin'ity tokomasina ity izao dia hahita ny hery sy ny fiainana ary ny fitahina sy ny fahasoavana avy amin'izy Andriamanitra any isika rehetra. Misaotra nireo ray aman-dreny izay nanome anjara amin'izao fotoana alarobia tapany maraina izao. Arak'izany dia iroso amin'izantsika ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika zanaky ny toby lehibe akaramalaza tamin'ity taona ity araka fahafantarantsika azy dia ireo taratasy fito izay nisoratana ao amin'ny fiangonana tany Azia Minora ka ny anjarantsika androany dia ny taratasy ho an'ny fiangonana tany Pergamosy sy fiangonana tany Tiatira ary ampitondraina ny lohateny hoe izay maharesy dia omeko manamiafina. Io moa zany dia mitovy ihany amin'ireo teny fampahirezana rehetrarehetra izay nomeny Jesosy ho an'ny fiangonana tsirairay avy tamin'izay fa amin'ny teny samihafa no ilazana azy. Dia iroso amin'izany fampianarana izantsika arak'izay efa nitondrany ny ray aman-dreny azy teto tamin'ny fanombohan'izao fivoriana izao dia ao anatin'ny bokin'ny Apokalipsy na amin'ny tenin'ny malagasy tsotra hoe fanambarana no misy ireo taratasy fito izay nanorenana ny fampianarana mandritra ny isa-taona izay tokony ho tanterahina tany Akaramalaza ary tanterahina eto amin'ity fotoana ity ihany koa. Ny Apokalipsia ny fanambarana mety sarotra ihany mahazo an'izany fa raha ohatra ka azavaina amin'ny teny fo izy dia zao fampahalalana amin'ny mpamaky azy ny marina izay voatahiry na koa voafina ho tsy ambaratelo teo aloha ny bokin'ny Apokalipsy. Io no ambaran'ny toko voalohany andininy voalohany. Zay ny bokin'ny Apokalipsy boky farany amin'ny testamenta vaovao izy fa manana toetra anankiray ihany koa izy dia teny faminaniana raha lazaina amin'ny teny hafa teny napetrak'Andriamanitra eo ambavan'ny mpanompony dia nampitondrainy izany mpanompony izany ho an'ny fiangonana ihany koa izany teny izany izany boky izany. Ny toko voalohany andininy fahatelo ny toko faharoa amby roapolo ny andininy fahaenina ka hatramin'ny fahafito sy ny sisa no ahitantsika an'izany fa ny toetra ny fahatelo dia taratasy nosoratana ihany koa izy dia nalefa tamin'ireo fiangonana fito any Azia Minora ahitantsika ny hoe lazainao ny mpanoratra lazainao ny andefasana dia misy fanaovam-biloma misy teny fiarabana sy nisan-karazany ao dia taratasy nosoratana ihany koa izy ka ny fiangonana fito tany Azia Minora no nandefasana azy tamin'izay fotoana izay kanefa ry havana dia tsy ireo fiangonana fito ireo ihany nandefasana azy fa ny fiangonana amin'ny toerana rehetra mandritra ny fotoana rehetra mandra-piavin'i Jesosy dia anoratana itenenana izany ten'Andriamanitra izany avokoa. Efa lazaina tamintsika teo ny hoe ny fiangonana tao a Pergamosy sy Tiatira no anjarantsika eto ny andininy toko faharoa andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo zany. Tsy ho vakitsika mitambatra le izy fa eny anelanelany eny zany araka fandeha fampianarana eo dia ho vakitsika eo ihany lay toko faharoa ny andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo. Efa lazaiko teo ihany ny hoe izay maharesy dia omeko manamiafina hoy Jesosy. Ny toko faharoa andininy fahafito ambin'ny folo tapany voalohany no lohateny nampitondraina an'izany. Fito ny isan'ny taratasy fa izao ry havana rehefa dinihana tsara ireo taratasy fito reo dia mizara roa miavaka tsara izy. Ny dimy amin'ireo inika ny dimy amin'ireo dia voatenin'i Jesosy mafy noho ny fahalemeny. Raha lazaina amin'ny tena hafa dia zao noho ny fivadihany fiangonana efa noforon'Andriamanitra ho madio tamin'ny voalohany fa rehefa nandeha ny fotoana nandeha ny tantara dia tsy nipetraka intsony tamin'izany fahadiovana arak'izay naharian'Andriamanitra azy zany izy fa efa
fifangaroan'ny zavatra anankiroa samihafa. Ity mampiasa n'ity voambolana teknika ity aho hoe efa safiotra na efa metisy. Zany metisy zany a dia fitambarana razana anankiroa raha ny tena izy. Ohatra hoe razana malagasy vazaha dia mitambatra izy dia zay ny nataona hoe metisy. Fa fiangonana 5 tamin'izy ireo dia efa manana an'izay toetra metisy zay. Ny mahametisy azy dia zao fifangaroan'ny tsy izy amin'ny tena izy tamin'izay fotoana izay. Efa elanelam-panahina fiangonana, zany hoe tsy madio tsony arak'izay naharian'Andriamanitra azy, fa efa fifangaroan'ny zavatra anankiroa. Ny mampalahelo azy dia tsy mety sy ara-boajanahary arak'izay fahafantarantsika azy izany, fa izao zavatra anankiroa tsy natao ifangaro mihitsy nefa lasa mifangaro ao anatin'ny fiangonana, ary lasa toetra ny fiangonana zany zay ireo 5 ireo. Raha Jesosy no milaza azy dia tahaka an'ilay hoe amboadia amin'ny tafy oti-janak'ondry. Tsy mety sy natao mety isa azy mihitsy sy azoana taranaka mety isa azy mihitsy zany amboadia sy zanak'ondry zany, fa izao le amboadia mitafy oti-janak'ondry. Izay ilay toetra n'ilay fiangonana 5. Raha ohatra ka izay ny azo ilazana azy, io no mampatonga an'i Jesosy hiteny mafy azy. Ny tao Smirna sy ny tao Filadelfia ihany no nahatoetra tsara tamin'izany. Fa rehefa mamaky tsara ireo fiangonana fito ireo tsika taratasy ireo reo taratasy ho an'ny fiangonana tany Filadelfia sy Smirna ireo ihany reo no tsy ahitantsika teny marary na teny mafy avy amin'Andriamanitra ho an'ny fiangonana tamin'izay. Sa reo zany no natoetra hatramin'ny farany tamin'izay fanaharian'Andriamanitra azy tamin'ny voalohany. Noho izany ny taratasy anankiroa izay anjarantsika eto dia taratasy ho ana fiangonana efa metisy avokoa. Efa metisy avokoa. Efa fifangaroan'ny zavatra anankiroa izay tsy natao ifangaro mihitsy, dia ny fiangonana tany Pergamosy sy ny fiangonana tany Tiatira. Dia andeha hojerentsika tsirairay ireo. Ny fiangonana tany Pergamosy, raha ohatra ka lazaina amin'ny fehezanteny anankiray, ny toetrany na ny maha izy azy dia zao: lay fiangonana araka ny fomba n'izao tontolo izao. Zay ny fiangonana tany Pergamosy. Lay fiangonana araka ny fomba n'izao tontolo izao. Nahoana? Tao amin'ny tanànan'ny Pergamosy tia izy no renivohitra ara-panjakana, fa Efesosy no renivohitra ara-piangonana. Zany hoe Efesosy zany renivohitry fileovana, Pergamosy renivohitry ny fanjakana tamin'izay fotoana izay. Izy tia dia fohiben'ny kolotsaina, fohiben'ny fianarana, satria tao amin'ity toerana ity no azo lazaina hoe nisy ny université tany amin'izany toerana Asia Minoro zany. Noho izany dia sady fohiben'ny kolotsaina izy, ny fohiben'ny fianarana, nisy biblioteka na tranomboky raingeza be koa tao Pergamosy tamin'izay fotoana izay. Noho izany ny mponina tao amin'ny mahafohiben'ny kolotsaina sy ny fianarana azy dia ny ady mafy, ny tahiry mafy ny kolotsaina Grika tamin'izay fotoana izay. Kanefa tsy zany ihany, fa marenivohim-panjakana azy dia renivohitry ny fanompoana ny amperora romanina tamin'izany fotoana izany ihany koa izy. Azontsika jereny zany ao amin'ny toko 2:7. Nanao ana fiangonana vokatra zany. Izy ity aloha dia fiangonana teraky ny filazantsara. Tsy misy fiangonana miorona zany raha tsy ny filazantsara no torianao dia teraka izy. Ary satria Efesosy ny renivohitry ny filoevana tamin'izay fotoana izay dia nainga avao zany ny fitoriana filazantsara tamin'izay fotoana izay. Kanefa eto ilay mahasafitra azy, noho izany fiangonana zany miorina eo amin'ny renivohitra zay hodidininy fanjakazakan'ny kolotsaina sy fomba amam-panao zay ny tilisa rehetrarehetra, dia nampiaroaro fomba n'izao tontolo izao tamin'ny fiainan'izy. Zay le hoe araka amin'ny fomba n'izao tontolo izao, zay le mahasafitra azy. Nampiaroaro fomba n'izao tontolo izao tamin'ny fiainan'izy. Zany hoe lazaiko hoe fiangonana teo anelanela, fiangonana elanelam-panahiny maha fiangonana kristianina azy sy ny maha fomba n'izao tontolo izao azy. Zay no nanjaka atao amin'ity fiangonana ity. Jesosy ny teny hoe tsy ampiala azy amin'izao tontolo izao, kanefa tsy ho naman'izao tontolo izao. Fa izao ny tao Pergamosy dia tsy zany, tsy niala teto amin'izao tontolo izao izy, fa lasa naman'izao tontolo izao. Misy manam-pahaizana anankiray izay ny teny mampalahelo ihany, fa izao ny teniny. Ary tokony eritreretan amin'ny fiangonana zany mandraka ankehitriny. Izao ny teniny: nitady ny fiangonana aho, fa taizany nahitako azy
tany amin'izao tontolo zao no nahitako azy. Nitady ny atao hoe fiangonana aho fa tany amin'izao tontolo zao no nahitako azy. Ary nitady an'izao tontolo zao fa taizany nahitako an'izao tontolo zao tao amin'ny fiangonana. Mieritreretintsika fiangonana ary havana. Mieritreretintsika fiangonana. Fa sao dia mitady ny fiangonana Jesosy ka any amin'izao tontolo zao nahitany azy. Ny fomba an'izao tontolo zao no hitany ao anatin'ny fiangonana. Ary raha mitady izao tontolo zao izy, mitady fiangonana izy, dia any amin'izao tontolo zao koa no ahitany azy. Izao tontolo zao no hitany ao anatin'ny fiangonana fa tsy ny fiangonana. Zay mihitsy le Pergamusy zay. Zay mihitsy le Pergamusy zay. Tamin'izay fotoana zay. Manahoana ny fiangonana amin'izao fotoana izao. Fa manoloana an'izany, rehefa nitady ny fiangonana Jesosy ka izao tontolo zao no hitany, dia manambara tena amin'izy aloha. Manambara tena amin'izy eo. Iza izao Jesosy zay mitady anao io? Iza izao Jesosy? Zay no ambara amin'ny voalohany. Ary amin'ireo taratasy fito rehetrarehetra ireo dia zao manambara tena, zay nataon'i Jesosy voalohany, manambara tena amin'izany fiangonana zany izy. Ary ny fanambara tena an'i Jesosy dia mifanaraka amin'izany toetra sy fombafomba n'izany fiangonana zany ny fanambara tenany. Ary rehefa misy hafatra sady tiano tenenina amin'izany fiangonana zany ny fanambara tenany. Inona ny fanambara tenany? Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ao anaty amin'ny toko faharoa andiny faharoa amby roapolo, ilay manana sabatra roa lela maranitra manoloana an'izany fiangonana zany izy. Lay manana sabatra roa lela maranitra manoloana an'izany fiangonana zany izy. Inona ny tiany ambara amin'izany ry havana? Ny herin'ny teniny sy ny fahefan'ny teniny amin'ny fitsarana sy ny fanatanterahana ny vokatra ny fitsarana amin'izany fiangonana zany ny tiany holazaina amin'izany. Tiany ampahafantarana ny fiangonana atao Pergamusy ny maha Andriamanitra mpitsara sy mpanatanteraka ny fitsarany azy amin'izany. Azontsika vakina ao amin'ny toko faha 7:10 zany. Noho ny maha fiangonana zay nanjakan'ny fomba n'izao tontolo zao tao anatiny azy, zay ilazany Jesosy ho fahalemeny sy faharatsiana eto, noho ny fiombonam-piainany tamin'izao tontolo zao sy ny filany, dia tsy maintsy hiatrika ny fitsaran'Andriamanitra amin'ny alalan'izany fanambarany tenan'i Jesosy hoe sabatra roa lela maranitra izany izy amin'izay fotoan'izay. Izay ny fanambarantenan'i Jesosy. Fa amin'ny mahasafiotra n'ity fiangonana ity dia safiotra zany moa misy mba lafiny tsara kely eo dia misy lafi ratsiny be dehibe eo. Fa amin'izay lafiny tsara zay dia rain'i Jesosy ihany izy amin'izay lafiny tsara zay. Ary io lazaiko matetika hoe andatsahana na andavony devoly tsy ny fiangonana ihany fa ny kristianina maro. Io kristianina elanelam-panahina kristianina io, elanelam-panahina kristianina io, ny dita zao no manaikitra amin'ny lafiny anankiroa. Ny dita zao manaikitra amin'ny lafiny anankiroa. Tahaka an'izany ity elanelam-panahina ity ka dia rainy izy. Izao ny fiderany azy. Fantatro izay honenanao dia ao amin'ny hitoerany seza fiandrianan'ny Satana. Ary mitana mafy ny anarako ianao ka tsy mandany finoana ahy, na dia tamin'ny andro ny Antipasy martiraka azy. Izay lehilahy mahatoky ahy dia ilay novonoina teo aminareo teo amin'ny izay honenan'ny Satana. Toko faharoa andiny fahatelo amby folo vakitsika tamin'ny anaran'i Jesosy izany. Ny fiangonana tao Pergamusy ary dia voalaza fa niorina na nipetraka teo anivon'ny toerana zay nonenan'ny Satana. Ity tsy voalaza ao anatin'ny boky fa izao ny tena nanamarika an'ity tanàna ity dia ny fisiany tempoly-tsampy anankiray nanompoana Andriamanitra anankiray nantsina hoe Asklepios. Ary izy ity araka ny tantara dia Andriamanitra ny fahasalamana. Ity Andriamanitra antsoina hoe Asklepios ity dia naseho tamin'ny endriky ny menarana. Naseho tamin'ny endriky ny menarana. Ary tao amin'ny tempoly izay nanompoana azy teo amin'ny altarany dia sanatria vavaladiny lela tsy tia ilay izy fa altarany dia nofenoina bibilava. Ary tonga ny olona maro hitady fahasalamana tamin'izany fotoana izany. Amin'izao fotoana izao moa izay milaza hoe za manasitrana zao ary mpanasitrana zao, alefa publicité amin'ny televiziona sy isan-karazany miazakazaka ny olona mitady fahasalamana. Ary fiangonana izay heverina fa hiazakazaha maro amin'izao fotoana izao fanorenana azy dia fahasalamana. Za tsy resaka hoe iza manasitrana any iza tsy manasitrana any. Fa ny tany Pergamusy dia zao nofenoina bibilava tao anatin'izany tempoly zany. Nandritra ny fanompoam-pihavana zay natao dia mandroso ny tsy salama rehetrarehetra. Dia izay voakasika izany bibilava zany hono
no sitrana zay voakasika izany bibilava zany hono no sitrana dia tonga ny olona marara mitady fahasalamanako dia mitady okasiany raha bibilava fa inona ny ilazan'ny bokin'ny apokalipsy zany bibilava zany satana lay menarana ela zay voakasika satana hono no salama fanomponany satana izany fiangonana zany mampieritrehitra ihany badin'io ihany ny toerana zay milaza azo mahasalama rehetrarehetra na fiangonana inona ataontsika amin'izao fotoana izao fa sody iza manasitrana any dia azaka zany olona hidetavana fahasalamana fa nytao pergamosy dia zao satana nanasitrana tao hono ka zay voakasiky bibilava zay endrika nisy eo tao anatin'izany fiangonana zany tamin'izany tempoly zany nolazaina fa sitrana mafy ano an'ny kristianina zany tamin'izay fotoan'izay satria betsaka ny kristianina nanao asa sary sokotra sary sikotra asa zay viteny azy dia zao rehefa kristianina tsy mety manao sary sikotra le bibilava amidy eny an-tsena satria izay le fomba tamin'izay fotoana izay noenjehina novonoina tamin'izany fotoana izany io koa fanlazaina teo fa toerana fanompoana ny amperora zay nylazaina hoe seza fiandrianan'ny satana ny mpitondra fanjakana tamin'izay fotoana izay dia notompoina tahaka ny fanompoana an'Andriamanitra kanefa mipetraka teo amin'ny seza fiandrianan'ny satana izy ka zay nanompo azy dia nanompo an'ny satana io lazainy Paoly ao amin'ny Korinthiana 2:4-4 ny aina teo anevon'izany ny fiangonana tao Pergamosy dia betsaka lava nanaraka azy fa misy kosa zay nahatoetra hatramin'ny finoana hatramin'ny farany tamin'ny fiazonana mafy ny anarany na ny fiazona ny asa-pamonjeny eto dia voalaza eto anaran'olona anankiray lazain'i Jesosy hoe Antipasy martiorako na Antipasy vavolombelona zay mivinoana teo anatrehanareo tia koa tsy voalaza ao anatin'ny bokin'ny apokalipsy fa araka ny lova-tsofina araka ny tantara dia zao noho ny fiazomany ny finoana an' Jesosy Kristy ny finoany ny asa zay nitanteran'Andriamanitra ao azy dia nodorana velona i Antipasy na nendasina tamin'ny menaka mahamay tahaka mifanentiko toza zosisy etseretsetra ity Antipasy ity tamin'izay fotoana izay nendasina izy mba hivadia tamin'izany finoany an' Jesosy zany kanefa lazain'i Jesosy hoe tsy niovy izy na dia teo ambony menaka mamay azy asa reny kristianina amin'izao fotoana izao covid aza nandalo tsy mbola menaka mahamay iny fa betsaka ny tsy nahatoetra tamin'ny maha-kristianina azy nandritra ny fioboana aleo maty rapito zay maty androanika zay nety maro nijoro tamin'izay fotoana izay fa raha amin'izao fotoana izao no hoe andao ianao endasina amin'ny menaka mahamay mba hivadianao maha-kristianina anao manahoana re iza ny atoetra iza ny antositra fa izany no nahazo an'ity no nitoetra matoky dia izy notondroin'i Jesosy fa tena niombona taminy sy niara-nitondra taminy ny azo fijaliana eo anatrehan'i Jesosy ry havana dia henatra ho an'ny sarisarina kristianina na ilay elanelam-panana kristianina zay nahazo any Antipasy tamin'izay fotoana izay henatra ho azy zany fa izao ho an'izay tena nahajoro tamin'ny maha-kristianina azy kosa dia voninahitra ho azy ny nahazo any Antipasy voninahitra ho azy ny nahazo any Antipasy zay no fiderany Jesosy andry zareo Pergamosy fa ahoana ny fahalemeny dia zao nambaran'ny 5:12 ka hatramin'ny 15 amin'ny anaran'i Jesosy kanefa manateny kely aminao aho fa misy eo aminao zay mitana amin'ny fampianaran'ny Balama ilay nanome any Balaka fo any Balaka hanisy fatafitohinana teo anoloan'ny zanak'Israely ihinana ny henana terina tamin'ny sampy sy hijangajanga ary toy izany koa nisy eo aminao zay mitana ny fampianaran'ny Nikolaita tahaka an'ireny na dia teo azy amin'ny fankasitrahana nataon'i Jesosy tamin'ny fiangonana dia nisy ny teny fanatsiniany azy arak'izay nandresesantsika azy teo Jesosy ry havana dia tsy mandefitra mihitsy amin'ny fiangonana araka le fanamparan-tenany tery ambony fa raha vao misy fahalemena hitany ao ary tena hitany fa tsy miafina aminy dia tsy mandefitra amin'izany izy nisy tamin'ireo kristianina tany Pergamosy ny akamarona nandefitra tamin'ny fampianaran-diso avy any ivelany zay le zao tontolo zao avy any ivelany ka maro tamin'izy ireny no tafilatsaka tamin'izany mena miraviraviny zao tontolo zao zany mampatahotra ihany raha eto Madagasikara amin'izao fotoana izao anatin'ny tontolo ny fanitrana
dia misy zao tontolo zao manao mena amin'ny ravy raté anankareny ianao dia zao raté anankareny ianao zao dia betsaka ny tafalaka nitsaka amin'izany. Fampianaran-diso anankiroa ny voalaza eto dia ny balamita sy ny nikolaita raha ny tena izy dia fampianarana roa nytoa roa reo nefa anankiray ilazana zavatra anankiray ihany, anankiroa ilazana zavatra anankiray ihany. Momba ny balama dia tsy amaky an'izany eto tsika fa vakio ny nomery toko 220 ka hatramin'ny 520 ary ny 130 zay no ahitantsika momba ny resaka balama sy ny zavatra rehetra resahany eto. Ny fampianaran'ity balamita ty dia zao ny fampianarana azo ny kristianina atao tsara, zao ny fampianarana, zay le fampianaran-diso. Azo ny kristianina atao tsara ny sady manatrika no mankafy, tsy manatrika fotsiny fa sady manatrika ny mankafy ny fanompoam-pivavahana tany amin'ny fomba jentilisa, fampom-pivavahana tsampony jentilisa, ary fampom-pivavahana jentilisa io dia saky teraka ilay fanompoana ny Andriamanitra ny fahavokarana tao Efesosy avokoa, le Andriamanitra ny fahavokarana ity Artemisy na Diana zany Andriamanibavy izy ity, dia ny fanompoana azy tao anatin'izany tempoly tsampy zany dia ny fijangajangana sy ny fihinanana nerina naterina tamin'izay fotoan'izay tao. Zay zany ilay mampatonga ny soratra masina matetika ampiary no hoe fijejoana fijangajangana fanompoan-tsampy, tsy zavatra telo samy hafa reo fa noho ny fanompoana nyty Andriamanitra ny fahavokarana jentilisa Artemisy ity dia nandritra ny fanompoana azy mihitsy no nanaovana ny fijangajangana fijejoana ary satria fanompoan-tsampy izy tsy misaraka zany reo fa iray reo. Misy olona miteny hoe ny fijejoana ny vehivavy no mampijangajanga ny lehilahy, asa raha marina zany na tsy. Hoy anefa Jakoba, ry mpisitaka sy mpijangajanga tsy fantatrareo va fa fandrafinan'Andriamanitra ny fisakaizana amin'izao tontolo zao. Koa na iza teo sakaizan'izao tontolo zao dia fahavalon'Andriamanitra izy. Izao ary ny fananaran'i Petera, fa dio ny filanofo fa miady amin'ny fanahy ireny. Fa ny fiangonana natao Pergamosy tamin'izay fotoan'izay dia rehefa alahady izy any am-piangonana, fa rehefa alatsinainy izy maninona? Mangalatra akoho. Zay ilay izy zay. Rehefa alahady izy any am-piangonana, rehefa alatsinainy izy mangalatra akoho. Ny akoho nangalarina alatsinainy fa inona nga zany ny sainy angalarina na ataony ray atalata mandrapavy ny asabotsy ndray. Fa zay mifempenany tamin'izay fotoana izay, sady makafy an'izao tontolo zao no mandeha manompan'Andriamanitra ihany koa rehefa tonga fotoana anomponan'Andriamanitra. Zay nay ilay safiotra zay ilay safiotra izay. Nikolaita ihany koa dia mitovitovy amin'izany ihany, fomba ilazany azy amin'ny endrika hafa io. Nikolaita tia dia voaka ny fampianaran'ny diakona anankiray araka ny asa toko 4:5 Nikola tamin'izay fotoan'izay. Fa ngia Nikola mialatsiny amin'ny Nikola rehetrarehetra fa tsy Nikola rehetrarehetra fa ny Nikola tamin'izay fotoan'izay, fa asakasak'izay Nikola amin'izao fotoan'izao ka mbola zany koa ny fiainany. Dia zao ny fampianaran'ka Nikola na raha ny mpanaraka azy rehetra Nikolaita. Izy reo dia nampianatra ihany koa fa tsy mampaninona ny fiombonan'ny kristianina amin'ny jentilisa amin'ny fihinanana ny sakafo tsampy sy ny fanaovana fijangajangana zay tsy misaraka tamin'izany sampy fanompoana ny Andriamanitra fahavokarana tamin'izay fotoan'izay ihany. Ty mbola mahazo ny akamaroan'ny kristianina ato anatin'ny fiangonana loterana ty, indrindra ho antsika ty ampovoantany. So ihany asa moa zay fikendren'Andriamanitra, fa tsy nisy ny famadian-drazana tamin'ity taon'ity, tsy nisy ny famadian-drazana tamin'ity taon'ity, menimenina ny mpamadidrazana, fa sao dia misy tena tian'Andriamanitra ambara amin'ny fiangonana ihany koa amin'izay fotoan'izay. Tsy mety ny sady makafy fanompoan-tsampy any amin'ny famadian-drazana sy ny manatrika manao fanompoam-pivavahana any am-piangonana, tsy mety zany. Fomba anankiray ihany amin'izany, fa mety maro ny zavatra azo ilazana azy, endrika iainantsika azy amin'izany. Fa izany elanelam-panahina kristianina sady makafy izao tontolo zao no mandeha makany am-piangonana mivavaka izany ihany koa dia zao hoy Jesosy hoe sabatra roa lelany aho, sabatra roa lelany aho. Inona ny asan'izany sabatra zany? Fitsarana. Araza azo ny fitsaran'Andriamanitra amin'ny fanambarantenany hoe sabatra roa lela izy, aiza azony zany. Fa dia faly vonana mandrakizay no hiatra amin'ny ratsiny bebaka izy.
rehefa avy noteneniny mafy dia izao no baikony tamin'ny fiangonana atao Pergamosy, mibebaha toko faharoa andininy fa 19 koa dia mibebaha fa raha tsy zany dia ho avy aminao fanganao ka hamely ireo amin'ny sabatry ny vavako. Zay tsy mibebaka ry havana na iza ny mpanamary tena rehetra, ny elanelam-panahina kristianina rehetrarehetra na iza tsy misy takona zay tsy aseho, tsy ho hitan'Andriamanitra arak'izay nambarantsika azy rehefa avy eo, fa raha tsy mibebaka izy hiatraminy ny sabatra roa lela zay mivoaka ny vavan'Andriamanitra, tsy maintsy hiatraminy izany. Ny fibebahana zany dia io ihany ny fanafody mahasitrana. Fa inona ny atao hoe fibebahana? Indray rehefa misy mpanompon'Andriamanitra miatsa mibebaha ry havana, dia mibebaka hono zany rehefa mitomany eo ampoterany tsy fantatra tsony manera fiangonana, bebaka hono efa mivoaka an'io, le mpangalatra koa alatsinainy ihany le mivoaka eo fa tsy tena kristianina marina, le mpangalatra koa alatsinainy ihany no mivoaka eo. Fa inona ny atao hoe mibebaka? Miverina ao amin'ny Jesosy Kristy sy ny asany teo amin'ny azo fijaliana, izay natao hoe mibebaka. Izy no vonoina mahampanota azy, no foronina maha olom-baovao azy, izay natao hoe mibebaka. Izay ihany ny fanafody mahasitrana, izay no mampiverina ny kristianina rehetra ho ao amin'ny tena maha izy azy araka izay naharian'Andriamanitra ara. Fiombonana zany natao hoe fiangonana, fiombonany olona masina marina. Fa raha tsy mibebaka dia hoy Jesosy hoe ho afainganao ka mely amin'ny sabatra mivavako. Ampitao amin'ny Nomery 4:20-7:20. Ny fiangonana ray manontolo mihitsy no tenenin' Jesosy eto, tsy ireo izay mivily ho amin'ny fampianaran-diso ihany no tenenin' Jesosy eto, tsy ireo izay mivily ho amin'ny fampianaran-diso ihany no meloko eo anatrehan'Andriamanitra, fa ilay fiangonana mandefitra mamelana zany fampianaran-diso zany hahazo vahana ao anatin'ny fiangonana ihany koa, na dia tsy izy azo ampanao fampianaran-diso, fa raha vo izy mandefitra mamelana zany fampianaran-diso zany hahazo vahana ao anatin'ny fiangonana, hiara-ny fitsaran'Andriamanitra izy, hiara-ny fitsaran'Andriamanitra izy. Noho izany sady ho an'ny mpanao fampianaran-diso, ho an'izay mandefitra ka mamelana zany ho tafiditra ao anatin'ny fiangonana, ny tenin' Jesosy eto hoe mibebaha. Tsy azo ny fiangonana atao ry havana ny mandefitra manoloana amin'ny fampianaran-diso, na inona zany na inona. Ary ty dia lazaiko ny fampianaran-diso tsy hoe izay ampianarin'ny tic-tac-do na ampianarin'ny maiola na ampianarin'ny iza ihany, fa izao ny mpitary bato vilam-bava ny tiako tenenina eto, ny lazay ny vava hafa, ny ataon'ny tanana hafa, efa fampianaran-diso zany tompoko, efa fampianaran-diso zany. Ka raha izany no leferina mahazo vahana ao anatin'ny fiangonana, mibebaha. Fa izao ny lazain'ny vava, fampianarana marina zay lazain'ny vava, tokony ho vokatra izay be ao am-po, vokatry ny fiainana zay iainana ao am-po no ambarana zany. Noho izany raha vo zay koa manko mety betsaka mety osika hoe zay manaraka ny fampianaran'ny Lotera, zay manaraka ny fampianaran'ny Baiboly, manahoana ny fiampianana sy ny fitondran-tena mifanaraka amin'izany va? Fa raha vo tsy mifanaraka amin'izany izy, fampianaran-diso zany, fampianaran-diso. Fa fampianarana marina, oly dada Ray Solambo hoe ahoanao izy, tsy hay soratra masina ary tsy inona iainana. Noho izany raha fampianarana tsy iainana, fampianaran-diso zany. Noho izany zay miaina amin'izany mibebaha. Ny kristianina zay voavily lalana hanaraka izany fampianaran-diso sy ny mpampivily lalana azy ihany koa dia tokony hatsiaro tena hibebaka araka izany. Ary ny fibebahana dia araka lazaiko teo fiverenana amin'i Jesosy sy ny azo fijaliany. Dia zay mahatsara n'ity Jesosy ity, tsy miteny mafy ihany izy fa mba manao teny fampahirezana ihany koa izy, ary zay no lazainy manaraka eto. Zay manatsofina ako izy hiaino zay lazainy fanahy amin'ny fiangonana. Izay maharesy dia omeko manamiafina sady omeko vato fotsy, ary eo amin'ny vato fotsy dia misy anaram-baovao voasoratra izay tsy fantatr'olona afa-tsy izay mandray azy ihany. Toko faharoa 2:7. Fa raha nan Jesosy amin'ny alalan'izany teny fampiarezana zany daholo ny taratasy rehetra, ny dikany hoe zay manatsofina aoka izy hiaino zay lazainy fanahy amin'ny fiangonana, dia fanambarany Jesosy amintsika zany ry havana, fa sarobidy ny teny zay teneniny amintsika. Noho izany aoka hiaino amin'izany sika, tsy hoe miaino eto dia rehefa avy eo avoaka eto, fa inona ny dikany hoe miaino dia tonga faim-piainana lay tenin' Jesosy zay ambarany amin'izay fotoana izay. Sarobidy ny tenin' Jesosy
ho antsika sy mifempenantsika manontolo ka tokony ho tandremana fatratra sy iainana izany. Ny teny fampanantenana eto dia misy anankiroa. Ny voalohany dia ny hoe arak'ilay lohateny omentsika an'ity dia hoe omeko mana miafina. Mana arak'ilay afantarantsika azy, Andriamanitra no mandatsaka azy tamin'ny zanak'Israely tamin'izay fotoana izay hanolotra fiainana ho azy. Fa rehefa ao amin'ny testamenta vaovao izy dia androany Jesosy anizy zany mana zany, ny tenany izaho no mofinaina lay nidina avy any an-danitra. Inona ny tiany Jesosy ho amin'izany? Zay maharesy dia omeko fiainana mandrakizay. Tsy vonoko ao amin'ny boky ny fiainana ny anarana. Omeko satroboninahitry ny fiainana izy. Mitovy daholo ireo fa lazaina fomba hafa raha ohatra ka izay ny azo ilazana azy. Jesosy lay mofinaina izay midina avy any an-danitra, lay mana ka izay mahita azy, izay mijery azy ao amin'ny finoana dia manana azy ho fiainana mandrakizay, hamelona azy. Ny vato fotsy dia mety misy hevitra anankitelo. Tao amin'ny testamenta taloha dia nisy vato fotsy teo amin'ny tratranakanjon'ny sorona be tamin'izay fotoana izay, ary iny dia milaza ny hoe fahefana omena azy. Olona afaka manatrika an'Andriamanitra ao amin'ny masina indrindra solotenan'ny Israely rehetra tamin'izay fotoana izay izy. Amin'izay hevin'izay dia zao ny fandresen'ny fahafahana ny tiany Jesosy lazaina hoe omeko vato fotsy anankiroa, fandresen'ny fahafahana ho an'ireo izay mahalala mivantana ny sitrapon'Andriamanitra sy miaina amin'izany sitrapon'Andriamanitra izany. Ny vato fotsy koa nefa dia azo ilazana ny hoe vato ho an'ny mpanao vato rehetrarehetra mahalala an'ity diamant, lay vato sarobidy indrindra. Dia izao ny tian'Andriamanitra lazaina raha ohatra ka izay no heviny, omen'Andriamanitra ny sarobidy indrindra avy aminy ny mpandresy rehetra. Omen'Andriamanitra ny sarobidy avy aminy ny mpandresy rehetra dia ny fiainana mandrakizay izany. Fa teo amin'ny Romanina tamin'izay fotoana izay dia nisy ihany koa vato fotsy anankiroa izay fanomezam-boninahitra ireo izay mandresy tamin'ny fifananana ara-panatanjahantena. Zany hoe amin'izao fotoana izao tsy kopy zany nomena azy na lay médaille, fa io vato io nomena azy tamin'izay fotoana izay. Nosoratana teo amin'izany vato zany ny anaran'ilay mpandresy, ary ny vato iny no toy ny biena tikena ahafahan'ilay mpiazakazaka nandresy tamin'ny fifananana miditra amin'ny fetim-pifaliana be anankiray. Raha entina eto zany hanazavana ny ohatra ny titeny Jesosy lazainy ity dia zao, i Jesosy no hameny tike na ny bie ho antsika izay mandresy ahafahantsika miara-mihinana aminy, miara-miaina aminy ao amin'ny fiainana mandrakizay. Izy no hanome ho an'izany ho an'izay mpandresy. Zany hoe fahafahana miditra ho amin'ny fetim-pandresena lehibe maritra mandrakizay any an-danitra izany. Voalaza fa soratana eo ilay anarana vaovao. Tsy hoe anarana vaovao hoe Rafalimanana dia miova anarana hafa vaovao, fa ty tena Andriamanitra mihitsy ny mahamely anarana. Ny anarana milaza ny mahizy azy ilay olona, ny mahizy azy ilay olona no soratana eo amin'ilay vato amin'izay fotoana izay mpandresy izy. Noho izany mpiaina ny fiainana mandrakizay. Izay ilay voasoratra eo amin'ilay vato dia ino no ampidiran'Andriamanitra an'izay mpandresy rehetrarehetra midira amin'ny fifalian'ny raiko. Ny fiangonana tao Pergamosy ary dia napetraka teo anatrehan'ny safidy izay atrehan'ny fiangonana rehetra mandraka ankehitriny. Raha misafidy fibebahana izy, zany hoe raha mitodika sy miverina amin'ny Jesosy Kristy sy ny asany teo amin'ny azo fijaliana, dia handray izany fitahian'Andriamanitra mandrakizay zany ho azy. Fa raha tsy mibebaka kosa izy dia avarina ho any amin'ny fahaverezana na any amin'ny fahafatesana mandrakizay. Ny fidirana eo anelanelana nefa dia mitondra olona maro manao zany ihany koa ho any amin'izany fahaverezana mandrakizay zany. Fa io no mahafapon'ny olona maro mandraka ankehitriny. Eo anelanelana eo tsy any aty tsy any roa, rehefa mba zao tontolo zao dia mba any manao ny akanjo zao tontolo zao, fa rehefa ao fiangonana dia mba manao akanjo fiangonana. Dia tsy fantatra hoe tena zao tontolo zao ve iny sa fiangonana ve iny. Fa izao io no ametrahan'ny Satana amin'ny tany kristianina maro ankehitriny, ka ho an'izay tamany eo anelanelany elanelam-panahina kristianina, fahaverezana mandrakizay no anjarany. Fahaverezana, fa tsy misy hoe zay mahery amin'ny mandrirotra azy eo no manana azy, fa zao fahaverezana mandrakizay no anjarany. Zay ny ho an'ny fiangonana tany Pergamosy. Fa ahoana kosa ny fiangonana tao Tiatira? Ny fiangonana tao Tiatira ny toko faharoa andiny fahavala ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo, vakitsika misarasara kely ihany koa ity ten'Andriamanitra ity. Fa izao kosa no azo lazaina ny toetra n'ity fiangonana ity. Ilay fiangonana nanaiky lembenana tamin'ny ota. Ilay fiangonana izay nanaiky lembenana tamin'ny ota. Izy ity koa dia fiangonana teraka alohan'ny filazantsara raha ny tena izy, lay vehivavy mpanan-karena sy ny ankonany ary ny asa ministerialiny anankiray atao hoe Lydia.
nipetraka tany Tiatira niasa tany Filipi no natonga ny fiangonana tao ho niorina. Izy ity dia nandefitra tamin'ny ota raha ohatra Pergamosy namela fampianarana avany ivelany hambabo azy, fa ity fiangonana ity kosa tao anatin'ny tao ihany no nisy ny fampianaran-diso natonga azy ho lavo tamin'izay fotoana izay. Nanjaka tao anatin'ny fiangonana, vokatry ny fiaim-piainana tao anatin'ny fiangonana ihany. Ny ota tamin'izay fotoana izay lazain'ny Jesosy eto hoe nanjakan'ny sain-daliny Satana izany fiangonana izany. Toko faharoa ny 2:4 no milaza an'izany. Ity fiangonana ity dia niorina tao an-tanànan'ny Tiatira. Nisy fanompoana Andriamanitra anankiray ihany koa, Andriamanitry ny masoandro tamin'izany fotoana izany, Andriamanitry ny masoandro. Eto amin'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao malaza be zany masoandro zany, fa izay nitompoana tany Tiatira dia ny Andriamanitry ny masoandro. Ity tanàna ity dia nandroso ara-toe-karena, zay zany nampalaza azy. Fa nampiavaka azy dia izao, nanjakana kooperativa maromaro ny tanàna tamin'izay fotoana izay. Tsy mahazo asa ianao raha tsy miditra amina kooperativa. Misy ny fikambanana maro samihafa tamin'izay fotoana izay tao an-tanàna. Tsara ihany miditra amina kooperativa, fa tandremo. Fa izao ny kooperativa anankiray dia nanana ny Andriamanitry ny fahavokarana notompoin-koa tamin'izany fotoana izany. Tsy hoe kooperativa fotsiny dia miditra ao ianao, fa raha te hahazo asa-pivelomana ny olona tamin'izany fotoana izany dia miditra ao anatina kooperativa izy, fa ny dikany hoe miditra ao anatin'ny kooperativa manompo ny Andriamanitra ny fahavokarana notompoiny tao ihany koa. Zay zany nahazo ny olona indray tamin'izay fotoana izay. Dia izao no lazain'i Jesosy, zay mampatonga ny olona ny hoe sady kristiana izy no olon'ny kooperativa, fa rehefa olon'ny kooperativa izy mpanompo ny Andriamanitra ny kooperativa ihany koa. Asa raha inaby zany Andriamanitra ny kooperativa zany raha inona, fa izao mpanompo ny Andriamanitra ny kooperativa ihany koa izy. Dia lahatra izy kristiana, fa rehefa latsinainy izy mpangalatra koa ihany koa. Izao no fanambarantenan'i Jesosy tany. Izao no lazainy ilay zanak'Andriamanitra izay manana maso toy ny lelafo ary ny tongony tahaka ny varahina mangano any. Toko faharoa 2:20. Araka lazaintsika teo dia izao ny fanambarantenan'i Jesosy dia mifanaraka amin'ny toetoetra sy ny fiaim-piainan'ilay fiangonana zay ataon'i Jesosy aminy raha tsy mihaino ny feony izy. Dia izao nanambarany ny zanak'Andriamanitra izay manana maso toy ny lelafo ary ny tongony tahaka ny varahina mangano ano Jesosy. Ny fanambarantenany dia manondro azy ho Andriamanitra. Ny hoe zanak'Andriamanitra dia fanambarantenany ho Andriamanitra. Sady mpananatra izy no mpitsara ny fiangonany. Manatona ny olona amin'izany maha Andriamanitra zany izy, ary maneho ny heriny amin'ny maha mpitsara azy. Ny hoe manana maso toy ny lelafo dia izao no tiany ambara. Na ho afeninao tahaky ninona aza ny hotanao, na ho afeninao tahaky ninona aza ny hotanao. Fa indraindray moa tiany hoe ny tolo malagasy nylaza ihany izy mijery lohasamangina fa ny Andriamanitra ao tapoloha, fa amin'izao fotoana izao na ny tena kristiana na dia mpanompon'Andriamanitra izao aza rehefa mitoerana mangina ty izy hoe za rery ny etoko zay tiako atao eto dia izao ny tsarovy tahaky ny lelafo ny mason'Andriamanitra, mazava mahita zay miafina indrindra, zay afeninao farany any amin'izay anafenanao azy indrindra ny mason'Andriamanitra. Kanefa ihany koa zany lelafo zany dia anambarana ny fitsarany, mandevina an'izay mpanota, mandevina anao raha ianao mpanafina ota ao amin'ny fiaim-piainanao zay ataonao rehetrarehetra, dia andevina anao amin'ny alalan'izany maso izany Andriamanitra. Raha izay ny tiany olazana azy, tsy misy miafina zay tsy ho hitan'Andriamanitra, kanefa dia ho levoniny amin'ny alalan'izany koa izy. Mampiariary ny fiainanao rehetra, ny fiaim-piainanao rehetra amin'ny alalan'izany Jesosy, sady manadio koa izy ho an'izay manaiky ny bebaka diodioviny amin'ny alalan'izany lelafo anambarana maso izany, kanefa ho levoniny ihany koa raha ohatra ka tsy mibebaka amin'izay. Ny hoe tongony tahaka ny varahina mangano ano dia anambarany ny fahadiovany sy ny fahamasinany, zay anitsakitsaka sy anorotoro ny maloto sy ny tsy masina rehetra. Apitao ihany amin'ny voalazo amin'ny toko 7:10. Izy no manitsaka ny famiazana ny divay ny firetan'ny fahatezeran'Andriamanitra tsy toa Jesosy zany. Izany fanambarantenany zany dia tokony miteraka tahotra ho an'izay rehetra mandre azy, afa-tsy izay mafo ihany.
ny mafo ihany tsy matahotra manoloana zany fanambaratena n'Andriamanitra izany. Zao raha tena manaiky izany tenin'izany ny olona dia hitondra tahotra sy fibebahana ho azy zany. Raha tsy zany ianjera aminy fahatezeran'Andriamanitra. Ianjera aminy fahatezeran'Andriamanitra. Zao no niderany Jesosy iny tao Tiatira. Fantatro ny asanao sy ny fitiavanao sy ny finoanao sy ny fanompoanao ary ny faharetanao. Ary ny asanao farany iny dia be noho ny voalohany. Milohan'ny anambarany Jesosy sy fahalemeny dia nasehony aloha izay niderany azy. Ny voalohany amin'izany dia nambarany fa ny kristianina tao Tiatira dia naneho tokoa ny fitiavana an'Andriamanitra. Ny tao Efesosy dia voateniny mafy ny hoe fiangonana ny ena tamin'ny fitiavana ianareo kanefa miverena amin'ny fitiavana voalohany fa raha ny tena izy ny sasany tamin'ny fiangonana tao Tiatira dia mba niaina tamin'ny fitiavana marina araka an'Andriamanitra ihany. Ary satria mifamatotra ny finoana sy ny fitiavana sy ny fanompoana dia hita teo amin'ny asa fanompoana izay nataony zareo tamin'izay fotoana izay izany herin'ny fitiavana tamin'ireo izay tsy nivadika tao izany. Indrindra tamin'ny fiantrana ny fikarakarana ny madinika Jesosy tao amin'ny fiangonana tamin'izay fotoana izay. Ireo izay nahatoky tamin'ny finoany koa dia nahatra ny toetra tamin'izany tao Tiatira na inona nitranga taminy teo amin'ny fiainany sy teo amin'ny fiarahamonina izay nisy azy tamin'izay fotoana izay. Zay no niderany Jesosy azy. Fa izao kosa ny fahalemena izay nanatsiniany Jesosy ny tao Tiatira. Kanefa manateny aminao aho satria anao nandefitra tamin'ilay vehivavy Jezebela izay milaza ny tena no mpamina ny vavy ka mampianatra sady manoloko ny mpanompoka hijangajanga sy hihinana ny herina terina tamin'ny sampy. Ary omeko andry bebany izy nefa tsy nety mibebaka amin'ny fijangajangana izy. Indro ampantamahako eo ampandrina izy. Ary izay mijangajanga aminy dia ataoko ho ao amin'ny fahoriana lehibe raha tsy mibebaka amin'ny asandray vehivavy izy. Ary hovonoiko amin'ny fahafatesana ny zanany. Ary fiangonana rehetra hahalala fa izao no mandinika amin'ny vosiny fo ary omeko araka ny asanareo avy ianareo rehetra. Ny toko faharoa ny andininy faharoapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo no milaza an'izay. Na dia teo an'izany toe-javatra izay niderany Jesosy ny fiangonana tao Tiatira, zay kosa no teny izay nanomezany tsiny azy. Ty lazaiko teo ny hoe tsy mba olana avy any ivelany fa olana avy ao anatiny ihany tamin'izay fotoana izay. Ampiasainy ohatra eto ny amin'ilay vehivavy Jezebela. Raha tia maky an'io tsika tia fantatra momba tantaran'i Jezebela dia ao am-panjaka voalohany toko fahaenina ambin'ny folo andininy fahatelopolo ka hatramin'ny faha 30 no misy an'izay. Na vehivavy izay nitilisy izy nalainy mpanjaka anankiray Israely ho vadiny fa rehefa loza moa ty fitiavam-bady ty, loza ty fitiavam-bady ty. Fa dray indray rehefa tia loatra vadiny ianao dia zay lazainy raha matoa dia eny tompo. Ka ozy Jezebela hoe ampidirika tamin'ny fanjakan'i Israely ny fanompoan-tsampy, fanompoana ny Andriamanitra ny fahavokarana tamin'izay fotoana izay dia zay aba hoe eny tompo. Dia nahazo laka tao anaty fiangonana zay koa le tian'Andriamanitra ho lazaina eto tamin'izay fotoana izay. Nisy mpamina ny sandoka koa tao amin'ny fiangonana tao Tiatira. Nitarika ny kristianina hivily lalana ho amin'ny fijangajanganana sy ny fihinanana ny hena naterina tamin'ny sampy tamin'izay fotoana izay. Raha azonareo le fikambanana teo ambony Andriamanitra ny fahavokarana. Zanaky Artemis daholo zany le nitompony tamin'izay fotoana izay. Ka raha tia avokatra ianao dia manompo ny Andriamanitra ny fahavokarana fa ahoana fomba fanompoana azy? Fijangajangana sy ny fihinanana ny hena naterina tamin'izay fotoana izay. Nahazo laka tao amin'ny fiangonana zany ary tao am-piangonana mihitsy zany no vokarina. Tsy hoe zavatra nampidirina avy aty avela fa le kristianina tao am-piangonana mihitsy ny mpitondra, ireo izay milaza azy ao mpitondra ny ten'Andriamanitra tamin'izay fotoana izay mihitsy no napiditra azy tao am-piangonana. Amin'izao fotoana izao moa raha ohatra miresaka famadihana tsika, asiana inona famadihana dia tafiditra ao anatin'ny fiangonana izy. Toizana inona famadihana kristianina. Asiana kristianina izy amin'izay fotoana izay dia tafiditra ao anatin'ny fiangonana dia ampiasaina daholo ireo tenin'Andriamanitra isan-karazany hanambarana azy fa efa kristianize le famadihana amin'izay fotoana izay. Fanompoan-tsampy tafiditra ao anatin'ny fiangonana. Fanompoan-tsampy tafiditra ao anatin'ny fiangonana. Nisy fampianarana filozofika tamin'izay fotoana izay izay nilaza nentina nanaovana fampianarana tao amin'ny fiangonana ihany koa ny hoe ratsy ny nofo fa ny fanahy ny tsara, zay hoe sarahana roa mihitsy ny olombelona, nofo sy fanahy. Noho izany ary satria milaza toy izany izy ratsy ny nofo fa ny fanahy ny tsara dia zao ny fivavahana kristianina. Ity aloha tsy hitovizako amin'ny maro ty ny fivavahana kristianina tsy famonjena ny fanahy ihany. Fa raha famonjena ny fanahy ihany ny fivavahana kristianina, fanahy Jesosy no midina teto.
fa nahoana Jesosy ny tonga nofo tonga olombelona manontolo no tian'Andriamanitra ho vonjena fa tsy apahany amin'ny atao hoe olombelona dia fanahy ihany. Olombelona manontolo no tiany vonjena. Fa tany Grika tamin'izay fotoan'izay dia zao sarahana roa ny olombelona, fanahy sy nofo. Noho izany ny fivavahana kristiana natao an'ny fanahy. Noho izany rehefa mankaty am-piangonana dia fanahy izay no karakaraina, fa tsy manakolazaina amin'ny nofo amin'ity tena maha olombelona ity ny fivavahana kristiana. Fa inona manakolazaina aminy? Le alatrakoho rehefa mivoaka avy eo. Zay zany le fomba fiainana tamin'izay fotoan'izay. Ary betsaka koa no mbola miaina amin'izany amin'izao fotoan'izao. Natao an'ny fanahy an'ny fivavahana kristiana tsy atompoko. Inona no nahatongavan'i Jesosy ho olombelona? Raha ohatra ampahany tao amin'izay atao hoe olombelona ihany no vonjena, olombelona manontolo no vonjen'Andriamanitra, fa tsy apahany ao amin'ny atao hoe olombelona ihany. Fa tafalatsaka amin'ilay filozofia grika ihany koa tsika raha izay. Ny dikan'izany fiainanao mivoaka ny fiangonana io ao ambany famonjen'Andriamanitra zany. Fiainanao anatin'ity fiangonana ity ao ambany asa-panavotan'Andriamanitra izany rehetrarehetra zany. Fa ny zava-doza tamin'izay fotoan'izay dia ny hoe tsy manakolazaina amin'ny nofo izay atao anatin'ny fiangonana. Zay ny ilay zava-doza, tsy manakolazaina. Noho izany nofo tsy mampaninina azy raha mangalatra koa aza, satria tsy mahakasika ny fanahy nataony nofo any fahasan'ny nofo. Fa rehefa mankaty am-piangonana izy dia amin'ny anarany raisin'ny zanaka ozy ny katolika dia vavonjy ny fanahy hono. Fa rehefa mivoaka eo izy tsy mampaninina ane zay ny mangalatra koa, satria asan'ny nofo zany. Tsisy irahirahiny ato am-piangonana zay asan'ny nofo any. Zay ilay fomba fiainana tamin'izay fotoan'izay. Ity iainan'ny mpanompon'Andriamanitra mialatsiny amintsika, mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra zay tonga etao. Asiko mafy ny tena komangana tsika pastora. Fahasoavana maimaim-poana. Miainao anatin'ny fahasoavana maimaim-poana. Fomba fisainana mandraka ankehitriny azy ny hoe Andriamanitra zao ank'Andriamanitra fitiavana. Noho izany raha manota iniana azy ao, anahoana eo anatrehan'izany ilay mahafitiavana anandry tiany foana ao. Noho izany dia na manota azy tsy maninona fa tian'Andriamanitra foana e. Fomba fisainana tamin'izay fotoan'izay, fomba fisainana mandavo kristiana, mpanompon'Andriamanitra maro mandraka ankehitriny aza izany. Dia hoy Paoly hoe mbola anota ihany ve tsika tombony fahasoavana? Dinona navaliny azy? Sanatria izany. Dia ho antsika mpiaina amin'ny hoe fahasoavana maimaim-poana sy ny hoe ambany fahasoavana tsika fa tsy ambany lalàna. Zay manko nanamarina ndry zalahy tena amin'izay fahotana inina taony rehetrarehetra, satria ambany fahasoavana hono izy fa tsy ambany lalàna. Ka ninina taony ambany fahasoavana izy. Tandremo zany ray aman-dreny, tandremo zany ray aman-dreny. Fa sao dia voafandrika any amin'ny elo mandrakizay amin'izany isika. Fa izany koa ane tsy voisika izao mena amin'izany fa efa nahazo ny fiangonana tao Tiatira zany, mbola mahazo ny rahalahy maro mandraka ankehitriny ao anatin'ny fiangonana ihany koa. Tahaka an'izay nataon'Andriamanitra tamin'i Jezebela, ilay mpaminany vavy tao amin'ny tete, dia lazainy eto fa izay tsy mety mibebaka amin'ny fahotany amin'izany fampianarana sandoka entiny mpitondra fiangonana na mpitondra filazantsara ao anatin'ny fiangonana zany, dia azerany sy ampantamahiny eo amin'ny fandrehan'ny fahafatesana mandrakizay any amin'ny helo izy. Tsy amin'ny mpaminany sandoka ihany no hiara-ny fahatezerana sy ny fitsaran'Andriamanitra, fa amin'izay miaina sy manaraka ary miombona aminy amin'izany fampianaran-disony zany koa. Lozan'izay ny aviany fa tafitohinana kanefa lozan'izay tafitohina ihany koa. Raha izay ny azy ilazany eto. Satria ny mpitory-teny sy ny mpampianatra no mitondra n'izany fampianarana zany, lozany. Fa izay mihinana amin'ny fampianarana ihany koa, lozany. Izy no ilay mpandinika ny voa sy ny fo ary malala izay miafina indrindra ao anatintsika eo. Ka noho izany dia aoka hibebaka isika riaba. Izao nandiany Jesosy ny fiangonana tao Tiatira, fa amin'ireo sisa any Tiatira dia izay tsy manana ny fampianarana izany sady tsy mahalala ny ataon'ireo hoe saindalin'ny Satana, dia izao no lazaiko, tsy voasarako entana hafa ianareo, kanefa izay nananareo dia tany mafy mandra-piaviko. Rehefa avy mananatra any Jesosy dia mampianatra, mitaona azy hibebaka kosa, mampahery ny olona tamin'izay fotoan'izay. Avy eo dia mamaritra ny atao hoe kristianina marina izy, dia ireo izay tsy mahalala ny saindalin'ny Satana. Ty lazain'andray président zao lazainy zareo ny hoe misy ny atao hoe dokotera ao anatin'ny fiangonana fa Satana no izy. Raha amina resaka teolojia sy fampianarana, iza ny dokotera amboniny dokotera indrindra mpamitaka ao anatin'ny fiangonana? Satana. Io ilay hoe saindalin'ny Satana. Ary izy tsy mandeha lavitra, io tenin'Andriamanitra io ihany nampiasaina.
io teolojia sy fampianarana eny antsika eo ihany no idirany ka raha fa tsy nitandranytsika dia tafalatsaka amin'izany. Mpandahadainga amin'ny fomba manara-penitra sy lalina Satana. Fa indraindray raha tsy mitandrantsika ao anatin'ny fiangonanao fampianarana toroteny etsetratsetra lahadainga amin'ny fomba manara-penitra ny sasany raha tsy mitandrantsika mandavo atsika any amin'ny helo izany. Raha fitinina dia mampianatra izy fa ny kristianina dia afaka miditra amin'ny domaine sy ny sfera izay antsakany Satana ary raha mahazo mampanara-po araka ny lazaiko teo ambony amin'ny nofo sy ny fahotana ao tsy mampanina azy miditra ao midira ao dia ho hitanao midira ao dia ho hitanao fa any amin'ny helo ianao vao mifarana raha tsy mitandrina amin'izay fotoan'izay. Ho an'ireo izay tsy tafalatsaka tamin'izany ireo izay tsy voatarika tamin'ny fampianarany Kristo dia Jesosy tsy ho vesarako entana hafa ianareo. Dikan'izany dia zao tsy ho vesarako fampianarana hafa izay mamesatra ny sainareo ankoatr'izay efa natolotra ho anareo tamin'ny alalan'ny filazantsarako ianareo. Izany indrindra no mahatonga an'i Jesosy hiteny hoe izay anananareo dia tany mafy, izay anananareo dia tany mafy mandra-piavitra. Dikan'izany tsy mora ihany koa no mitana ny fampianarana marina ary mitana azy hoe tazomiky mafy ato ihany dia mijanonao fa tazomiky mafy eo amin'ny fiaim-piainako manontolo izany fa izay tratran'i Jesosy mitazona amin'ny fampianarana marina mandra-piaviny izany no ho mpandresy. Dia izao no teny fampahirezany izay maharesy ka mitandrina ny aso ka hatramin'ny farany dia omeko fahefana amin'ny jaintilisa ary iandry azy amin'ny temby izy ka hanoritoro toy ny fanoritoro vilany dia arak'izay no raisiko tamin'ny raiko ary omeko azy ny kitana fitarikandro izay manatsofina aoka izy iaino izay lazay fanahy amin'ny fiangonana. Toko faharoa andiny fahina amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo. Zavatra roa no homeny Jesosy ampanantenainy izay mpandresy. Homeny fahefana amin'ny jaintilisa izy ireo ary hiandry azy amin'ny temby ka hanoritoro azy tahaka amin'ny fanoritoro vilany tany, izany hoe inona ny fahefana omen'Andriamanitra atsika ary amin'ny alalan'ny ahoana fomba handresentsika n'izany fahavalo izany. Tsika tsy mena fahefana fa tsy fitoriana filazantsara riavana. Atsika mpiany zany ao anatin'ny fitoriana filazantsara ny hoe famoahana ny asa sy fampahirezana fa izay ihany izay ny fahefana ny fitoriantsika madio sy marina ny filazantsara no maharesy izany fahavalo isan-karazany izany. Diso lalana ny fampiasana ny fahefana raha tsy ny fitoriana filazantsara no fotony. Io ny fitoriana filazantsara io no mandrava ny fahavalo ny fiainam-panahy any ivelan'ny fiangonana ny fahajaintilisana sy ny isan-karazany. Izany no omen'Andriamanitra itsika. Tahaka izay fa nataony tamin'ny fiangonana hafa teo alohany dia anariny koa hiaino tsara sy tandrina, tsy hoe miaino amin'ny sofina anankiray dia avoaka ato fa ny dikany hoe miaino dia izao miaina amin'ny alalan'ilay ten'Andriamanitra izay noraisina sy nampianarina ny tena. Tena fahotana tokoa eo anatren'Andriamanitra ry havana ka tsy maintsy hanamelohany na iza raha tsy mibebaka izy izany tsy fiainona ihany koa tsy fiainana amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Fa ny tsy fiainoana ny tsy fiainana amin'ny tenin'Andriamanitra izany no mampanjaka ny ota na dia eo amin'ny olona anankiray na ao amin'ny fiangonana ihany koa. Izao no fananarana famaranana sy afatra ho antsika ry havana. Ny fiangonana kristianina dia fiombonana ny olona masina. Vavy nankalaza an'izany andro fahatsirovana ny olona masina izantsika. Tsy izay ihany fa ny fiangonana kristianina dia fiangonana miady amin'ny fahavalona na ny avy any ivelany izany na ny mipoitra avy ao anatiny dia miady amin'izany ny fiangonana kristianina satria manimba ny maha izy azy rehetra izany. Fa ny lohany amin'izany fahavalo fiangonana izany dia Satana sy firongona. Izao tontolo izao sy ny kolontsaina ary ny fomba mampanaony ny fahafatesana sy ny firongony izay manandevo ny olona. Ny fahajaintilisana, ny fomba mampanao antsakan'ny ota sy ny fampianarana sandoka samihafa. Tsaroa fa ny fiangonana mandefitra amin'izany fanafian'ny Satana na mamela an'izany hanjaka ao anatin'ny fiangonana dia ho tafalatsaka amin'ny mahafiangonana safiotra azy izy. Ary raha voasafiotra izy dia araka nanazavana azy teo ambony fantatritsika ny hafarany. Tsaroa ry havana fa anisan'ny tetika araka nanazavako azy teo ambony mahomby ampiasain'ny Satana handavona ny fiangonana sy ny kristianina maro mandrakakehtriny io fantatsahana azy
amin'ny elanelam-panahina kristianina na safiotra io. Ao amin'ny taratasy farany ho an'ny fiangonana atao Laodikia izay mbola hoentsika eto dia nitenen'i Jesosy mafy ny fiangonana ataony hoe tsy mafana tsy mangatsika fa manino matimaty. Zay le safiotra fifangaroa mafana sy mangatsika le zany matimaty zany. Zao ny dikany tsy mangatsika mitondra etaeta manala etaeta zay manatona azy na mafana mitondra fanasitranana ho azy zay manatona azy fa fifangaroana izy roa zay manala etaeta eo tsy afaka etaeta zay mitady fasitranana eo tsy afaka fanasitranana. Fa ahoana lazainy Jesosy poizina lasa poizina. Raha poizina zay izy tsy mamono ny tenany ihany fa mamono ny fiangonana sy ny kristianina maro ihany koa. Tsy fifangaroan zavatra roa mifanohitra tahaka izany ny fiangonana kristianina. Ny tokony ho toetrany dia zao lazaiko teo raha ohatra ny tao Laodikia tena mangatsika manala hetaheta zay manatona azy tena mafana mitondra fanasitranana ho an'izay manatona azy. Indray ty diso ihany fantsikatsika kristianina azy hoe aleo zany tena le hoe mafana mako le fifoazana dia le mangatsika le tsy fifoazana dia aleo zany tsy fifoazana na fifoazana fa tsy eo anelanelany tsy zay fa izao mitondra manala etaeta mitondra fanasitranana izay ny tena izy. Fomba antavoany devoly ny kristianina maro zany amin'ny taniny maro zay makatahaka azy ihany koa sy manovo ny fampianarana amin'ny fiangonana zay tahaka izany. Tsy ho tahaka izany aneny fiangonana kristianina. Piady amin'izany ny fiangonana marina. Ary raha tena izy ny famaritako raha ohatra mifototra amin'ity ten'Andriamanitra iny atao zanaky ny fifoazana dia tsy izy safiotra fa izy madio arak'izay naharian'Andriamanitra azy. Piady amin'izany ny fiangonana ary tsy piady resy fa piady mpandresy kosa. Ny mpandresy dia ampanantenain'i Jesosy fitahina mandrakizay avy aminy. Be dia be ireo teny izay ambara amin'izay fotoan'izay. Ary amin'ny fiavian'i Jesosy mpandresy rehetra dia teneniny hoe indro ho avy fiaingana aho ary eto amiko ny famaliko mba hamaliko ny olona rehetra araka ny asany indro ho avy faingana aho handray ny ahy hifantina ny ahy ametraka ny ahy ao amin'ny toerana zay rahako monina aminy hatramin'izao ko ho mandrakizay. Mba ho zany anie no teny hitsenahan'i Jesosy ny tena zanaky ny fifoazana ny tena fiangonana ny tena kristianina marina rehetra amin'ny andro zay hatongavany indray. Maranata avia Jesosy tompo. Amen. Ivavaka isika rehetra. Misaotra anao zay ry Andriamanitra ray sanaka sy fanamasina noho ny fitiavanao anay ka mbola hitenenanao anay hampiariarinao anay ny fahalemenay ary fiantsonao anay ho amin'ny fibebahana. Ny fanainao masina no hitaonanay marina hampamokatra ny azo fijalianao eo amin'ny fiaimpiainanay ka mba hahatonga anay ho madio ho marina fa tsy ho safitra arak'izay naharianao anay. Dia ampahirizo tehirizo amin'izany hatramin'ny farany zay ka eo amin'izay mahampandresy anay no hitsenanao anay hampandivanao anay ny fiainana mandrakizay. Dia tsy sodiso anjara amin'izany fiainana mandrakizay ampanantenanao anay zany anie ny zanaky ny fifoazana ny zanaky ny fiangonana rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy manankirevan'ny Nazareta nangatahana izany misaotra Jesosy eo. Amen.